tatana andiantsika tonga eto araka ny teny pastora hoe androany ny fotoana tena hibatsika mandray an Jesosy. Voalohany dia isaorantsika ary zareo amin'ny hvkl tary amin'ny pastora Rodolphe mianakavy tsy nanadino anay eto misaotra tompoko fa zava-dehibe ho anay ny famanginareo fitondrany filazany tsara sy indrindrindrindra ny famanginareo anay ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra dia misaotra anareo dia sady mirary soa ihany koa tonga soa tantanin Jesosy eto amin'ity tanànanay ity tsy nanadino anay ary makasitraka makately amin'ny fitoriana filazany tsara sy ny fitoriana ny anaran'i Jesosy eto amin'ity tanàna ity. Makasitraka makately pastora dia voninahitra ho Jesosy ho antsika vahoaka. Itsika aza mieritreritra aloha hoe misy manko manao hoe sekta ty na tsy sekta ty. Iny pastora teo iny dia pastora ny adventiste, misy any katolika, za luteranina, fa vondrom-bavaka zay kristianina mahatsiaro kristianina dia miombona hivavaka tahaka an'izao. Sa tsy manana zany pastora? Tsy anaram-piangonana ty fa rehefa mahatsiaro teny tsika fa kristianina na katolika na hvkl na luteranina na fiangonana zandriny Jesosy nitoriana ary Jesosy notazanitsika fa tsy anaram-piangonana no toriana. Ary zay ny jolo aketo satria kristianina ary isaoran'Andriamanitra nanome anareo be ny tanana tena kristianina fa raha tsy kristianina ny teto dia tsy ohatr'izao. Voninahitra ho an'i Jesosy. Misokatra ny fahakalazana sy ny fitondrana velazany tsara mandritra ny 3 andro reto faniriana ny ananantsika fiainana, ananantsika fiadanana, ananantsika fibebahana sy anantsika an'i Jesosy mandritra n'izay 3 andro izay. Dia tsy ho lava resaka fa aim-panahy moa za tsy dia nomeny Jesosy talenta hitory-teny loatra sy hitarika fiangonana fa any amin'ny sehatra hafa angamba any manjarako fa teneniko atsika kristianina rehetra izay mahatsiaro tena kristianina fa tsy ny silamo ihany dia tsy fiangonana no toriana eto fa iny pastora ino pastora adventiste. Misy mpitarika an'ity fiangonana ity eto hvkm, misy mpitarika an'ity vondrom-bavaka ity eto zaho luteranina, misy fiangonana zany fa tsy amin'ny ara-piangonana toreto fa mitambatra daholo zay fiangonana kristianina rehetrarehetra tsy manilika an'izanizy. Dia voninahitra an'i Jesosy rery ihany makasitraka makatelina zaka fomba ofisialy fa misokatra ny fitondrana filazany tsara eto amin'ny tanànan'ny Betafo mandritra ny 3 andro zoma rapito sabotsy ary lahady leta saora tompoko lahy makasitraka tompoko vavy. Misaotra ny ben'ny tanànany Betafotsika tiaka mabetsika ho an'i Jesosy. Raha mahino tsara hoe natao amin'ny ilany havanana dia oka izy hikika mafy be ho an'i Jesosy hoe. Raha mahino tsara natao amin'ny havia dia oka izy hikika mafy be ho an'i Jesosy hoe. Tiaka mabetsika ho an'i Jesosy. Entoko any ny tonga miaraba tokoa ny namantezitra satria tonga izay tsy hoe nasesiky ny razana sanatria fa nasesiky ny fitiavany dia Jesosy Kristy velona sy masina ary manakera avy any Nazareta. Oka sika tiaka ho ampeo an'i Jesosy. Koa dia miaraba anareo vahoaka ny Betafo vahoaka an'Andriamanitra tiany Jesosy be oninareo. Te afa raha tianao zany raha tianao koa Jesosy dia oka ianao hitiaka mampeo an'i Jesosy. Ka niaraba tolotra anareo dia ataoko tony mafotoana mamangy ny tokony ambaravarana rehetra. Ataoko tahaka ny rivotra ihany koa manafosafolo lehibe ary nikitikitika ny madinika. Miaraba tompoko lahy, miaraba tompoko vavy. Izany tokoa no ela ary tsy azo lalova-potsiny satria zava-dehibe tokoa ny fisaorana. Ny tenin'Andriamanitra raha dia manambara an'izany. Ako fantatrareo izy fa Jehova no Andriamanitra. Izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Midiro amin'ny vavahady amin'ny fisaoranareo amin'ny kianja amin'ny fiderana. Misaora azy ary mankalazany ianarany. Fa tsara Jehova mandrakizay ny famindram-pony ary miatra amin'ny taranaka afara mandimby ny fahamarinany.
Koa isika voronanina toy izao tokolasy tokovavy tsy hoe amin'ny herintsika fa n'olona i Andriamanitra tompony aina izay namindra fo tamintsika mbola ahafahantsika voronanina eto amin'ity toerana ity. Koa teny no anandratako fisaorana sy fankasitrahana feno an'ilay tompony voninahitra, ilay tompony aina dia Jesosy Kristy tompo. Reriny voninahitra, azy ny saotra, azy ny dera, azy ny fahamasinana. Dia ilay Andriamanitra velona mandrakizay. Ok, isika hitehaka ho an'i Jesosy Kristy tompo. Halleluja. Satria raha nanasanao hoeto amin'ity toerana ity izy, ho antsika tsiraray avy, dia manana an'ilay fanomezana tsara indrindra izay vao maneny an-tanany, afaka noraisinao mandritran'izay manomboka ny androany sy ny amin'ny atelona ho avy rehetra. Tiaka mampetsika ho an'i Jesosy. Tsy any tsy hisaotra satria raha tanterak'izao fotoana izao ihany koa dia noho ny fifanomezan-tanana olona maro na ataontsika hoe fianakaviana amin'ny tompo maromaro. Anisan'izany ny commune urbaine ny Betafo izay nanomeny alalana rehetra ampiasa n'izao lalan'izao zao toeran'izao. Ok, isika tehaka mampeo an'Andriamanitra. Ny ambaratonga mpahefana rehetra ihany koa anisan'izany ny atao amin'ny polisy, atao amin'ny commissariat de police de district de Betafo izay manaiky toeran'ny mpiarakara amin'ny resaka sary zany tsy ny salasala zareo fa nanome mahay-mapona an'izany toeran'izany. Tiaka mampetsika ho an'Andriamanitra. Isaorantsika ihany koa ny lycée atao ambadika atao izay nanome izay tsy nanohitra ny fangatahana fa nanaiky na mety hoe nielingelenina azy androany dia makasitraka tompoko misaotra betsaka ilay Andriamanitra tokoa amaly fitisy aneo ny fahatsarany sy ny fahasoavany ho amintsika tsiraray avy. Ary ny farany nefa tsy kely indrindra dia misaotra andahoaka ny Betafo tonga namaly ny antso namaly ny fanasiavana sy ampanazana izay fanasana tsy ady avy aminay loatra fa amin'ilay Jesosy Kristy tompontsika ilay fitiavana. Ok, isika hitehaka mampeo any vahoaka amin'ny Betafo ary nomesantsika voninahitra an'Andriamanitra. Efa nambaran'ny lehibe ny tanàna teo fa misokatra voninahitra Andriamanitra manomboka androany ny Rallye de miracle mandritry ny atelona miaraka amin'ny Jesosy Kristy velona sy masinary manakavy any Nazareta. Jesosy no ilaiko, Jesosy no ilainao. Andaontsika merina. Jesosy no ilaiko e, Jesosy no ilaiko e, Jesosy no ilaiko e. Isokatoan'izany voninahitra Andriamanitra. Tiaka mampeo an'Andriamanitra. Aza janona ny tiakao, aza janona ny tiakao, aza janona ny tiakao, aza janona ny tiakao. Alleluia. Vonina vetsika, vonina vetsika, rasaka amin'ny tanan'izay vonina. Atangano tanan'izay vonina dia ka homahofatsika an'Andriamanitra. Abekako ny anankiray dia tiaka mampeo an'Andriamanitra sika. Afaka ny anaikitsika, afaka ny anaikitsika mpifaliana, afaka ny anaikitsika ampiandrarana feno. Raha faly ianao dia aza janona ny tiakao fa ho an'ilay Andriamanitra. Ho fanehoana ihany koa fa tena vonina ianao ary tena mampafana Jesosy ianao. Jesosy ilainao, Jesosy ilainy Betafo ary tsy mandafa Jesosy izay efa tiany Betafo taloha ary efa nanomana an'izao fotoana izao. Manana ny vonina ho anao izy mandritry nyity fotoana ity. Ary milo ho an'ny vahoaka amin'ny Betafo fa tsy ho diso anjara ianao ao amin'ny Jesosy Kristy tompo satria manana ny fahavenona rehetra izy, manana ny rehetra izy ho anao tsirairay avy reo, ho anao tsirairay avy reo. Ilay Jesosy Kristy velona ary mbola velona izay tsy miova farsan'io ary mandrakizay. Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tiaka mampeo an' Jesosy, tiaka mampeo an' Jesosy. Aseho ihany tiaka ny hafananao sy ny fiandraranao. Fanomezanao voninahitra an'Andriamanitra. Tiakao izay amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. 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 Vita mety fikasantsika dia Andriamanitra mamelantsika ho tonga tamin'ity
fotoana ity dia teraka zao irena faniritsika tsirairay avy ireo dia Andriamanitra lehibe no mamela n'izao fotoana zao ho tanteraka amakiny salamo fadimy amby zato salamo fadimy amby zato dia vakitsika eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra salamo miderahan Jehova miantsony anarany atao fantatra any amin'ny firenena ny asany mirao azy mankalaza azy saintsainy ny fahagagana rehetra ataony ataovy ho reharehanareo ny anarany masina aoka hifaly ny fony izay mitady an' Jehova mitedavany Jehova sy ny heriny ka tsao mandrakariva ny tavany amen mitedavany Jehova sy ny heriny ka tsao mandrakariva ny tavany ny fon'olona anankiray izay mitady an' Jehova marina tokoa dia Andriamanitra mahita ny fontsika hoe tonga etontsika dia tena hitady an' Jehova na mpianatra ianao na ray aman-dreny ianao fa Jesosy mijery ny fontsika fa tsy mijery aza vela hoe andalo tonga eto fosinao dia tsy azo fa Andriamanitra manana zavatra tsara ho atsika tsirairay avy mitedava an' Jehova sy ny heriny ka tsao mandrakariva ny tavany Andriamanitra tsy miavonavona raha lasirana vavy fotsotra ny tedavany dia tonga ao anatiny fotsika tsirairay avy izy mamangy atsika tiana Andriamanitra izasy anao hivavaka tsika tompo Jesosy misaotra anao zay ny amin'izao fotoana izao midery mankalaza anao zay Jesosy tsy tanteraka faniriny anay ny etaeta fa misaotra Jesosy fanekenao zao tompo malalo misaotra fa manana ampianao omenao anay androany misaotra fa afaka mamangy anay ianao lay ray tsara indrindra lay ray mpanavitra anay lay mipetraka eo ambony seza fiandrianana lay ambony indrindra lay mpanjaka ny mpanjaka manitry ny Andriamanitra tompo ny tompo mahery ambony no mahery lay misaotra Jesosy Alleluia. Ataontsika tiry teo tompo misaotra anao ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao fa lehibe rehetra programanao Andriamanitra tonga eto zay Jesosy iona aminao Andriamanitra inao no anton'ity fotoana ity Jesosy Kristy niza Maria an'izao fotoana izao Andriamanitra dia miaraka manolotra izay fisaorana ho anao Andriamanitra alleluia tompo misaotra anao no ny fahasoavanao ny fahasoavanao nindrafonao vaovao isanandro tsara amikanao tô ferintsika ny tompo misaotra anao ao halleluia saotra Jesosy nozay rehetra tô ferintsika any misaotra misaotra indrindra oh misaotra indrindra ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao anay dansaratsika amin'ny tanantsika dia averintsika any amin'ny saotra misaotra anao misaotra indrindra Jesosy nozaretanao tanao sy izay mbola ho atanao izay efa natanao
misaotranao tsy raha isaotray kanefa Andriamanitra tsy manakana ny vavany tsy teny fisaorana misaotra ny amin'ny fotoana misaotra ny amin'ny andro Jesosy minifity aotre alleluia misaotra Jesosy misaotra anao dao irahantsika rehetra zany amin'ny fo feny fitiavana an'Andriamanitra androany azandraton'ny fisaoranao an'Andriamanitra eny Jesosy sy izay mbola ho ataonao sy izay efa nataonao saotranao da tsika iteka mafy ho mariky ny fisaorantsika any Jesosy Kristy iaraka ika alleluia tsika isa roa telo alleluia toe-po andrasan'Andriamanitra amintsika dia isan'andro feny fisaorana Tesaloniana voalohany toko 5 dia milaza hoe misaoran'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra fi zany ny sitrapon'Andriamanitra raya tsara ao amin'ny Kristy Jesosy tatsika isaotran'Andriamanitra anatin'ity ity hoe saotra natolotroanao Andriamanitra ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao ny fahatsaranao alleluia amen alleluia no atolotroanao no retumbon'andro menao ifako aminao tera ary laza ihany koa ho anao rilay Taeta sira fanirin ajizai kayale wenila nau tuku mandrakiza turi oh mandrakiza trouble now Navi cure chanzakao The food kumena now Ya justiça ya inaneti Ya novi tantaniza liti Kani mumba mumba le Wanao simbisi fe no atolotroanao no retumbon'andro menao ifandraisako aminao tena ary laza ihany koa ho anao ilay tsy trouble now, now, now we create chanzakao, a fool now, now justiça ya inaneti, ya nomi tantaniza niti, kani mumba mumba Simba mandao anaya nawe Nami kule chanzakao Mafuku mena nao Yandu sisi Sayai laneti Yanao jeso Kataliza niti Kani muba mubale
hoanao tsy misy fe raha tolotsika ny tenatsika androano voninahitryandriamanitra ako feno anao zahay re feno iaminy fanahinao zahay andriamanitra feno zahay Jesosy androany Ako ianao ny ameno ny tsiraray avy ako ianao ny ikasika ny tsiraray avy avy ianao mameno fanay masina fa ho aiza moa zahay tsy mahay miteny akory izahay dia fô tsy hainao no mitarika anay Alleluia avy mameno tanterakay fa eto ianao tsy ho feno zavatra fao afa-tsy anao hitondray ilay fiainanao tompo ao anatiko ao fanay masinao mamiko indrindra anao avy mameno avy mameno tanterakay fa eto ianao tsy ho feno ao zavatra fao afa-tsy anao la fiainana avy any aminao zay no tiako fanay masina avy mameno anay fanay tanterakay fa eto ianao feno zavatra fao afa-tsy anao hitondray ilay fiainanao fanay masina suka avy mameno tanterakay fa eto ianao tsy ho feno zavatra fao afa-tsy anao hitondray ilay fiainanao tompo ao anatiko ao fanay masina mamiko indrindra fanay masina mamiko indrindra anao fanay masina mamiko indrindra fanay masina mamiko indrindra anao ataontsika iteka ho any Jesosy maminay mamindrindra anao fanay masina feno izahay alleluia ako feno anao zay andriamanitra refenao no mameno ny fony atsiraray avy tsy maninona zay zavatra hitany maso ny avona mety enjery ny tendrombohitra mety horava zay nantenan'ny fonay tsy azo ankinana ny zavatra ny tany fa nitokana tokony ankinanay Jesosy tenao rery any androany andriamanitra dia manamafy izahay fa ianao ny tompo sy andriamanitra amin'ny fotoana rehetra manaiky zahay tompo manaiky ny fahalebiazanao zahay Jesosy alleluia anao mpanjaka avy masina mandrakizay
no momba ay zao malala fati ayana tianara ianao tianary iana atsika zay mino fa tianary anazy ny tompo tedao tsagatsika ntatsika atsika itehaka mafy ho any Jesosy androany Jesosy maro no anatin'ny fony tsy mba tao ianao Jesosy eo fony ianao amin'ny fotoana rehetra Jesosy misaotra fa tena tiana ianao Andriamanitra alleluia tiako ianao tsy ampiny teny fantatro fa ianao tompo ny atilali ny foko tiako ianao avanao io dia ilaza fa tiako ianao raha tsika manao
tiako ianao nefa tsy ampy ny teniko fantatro hitanao eny hitanao se miandrindre ny fitiavanao tsy tiao apetrao amin'ny fonao ny tanao dia averena tiako ianao nefa tsy ampy ny teniko tiako ianao nefa tsy ampy ny teniko fantatro fahitanao tompo yatilali ny foko tiako ianao ny fitiavanao tsy miova tiao ilaza fa tiako ianao tiao ilaza fa tiako ianao tiako ianao tiao ilaza fa tiako ianao tsy misy tiana mihoatra ianao Jesosy tataontsika vavaka zany tompo tena tiako loatra ianao tsy foko ianao Jesosy ianao le tsy mba nanary aho isan'andro za mila anao Jesosy raha mbola misy fofonay eny eo ambarako foana fa tsy vitako ny fiainako raha mbola tsisy anao Jesosy mila anao Andriamanitra mila anao ny fiterika mila anao ny fijerika mila anao aho unisaiko ny fanaiko maniry mafianao si toerana takaloko eo anilanao eo akaikinao iantompo no mahatsara itoetrao tsy ananaya funisaiko ny fanaiko maniry mafianao tsisy toerana takaloko no anilanao eo akaikinao iantompo no mahatsara itoetrao tsy ananaya isanandro tompo milanao isan'ora tompo milanao isaminitra isasekondra tompo milanao isanandro tompo milanao isan'ora tompo milanao isaminitra isasekondra tompo milanao isanandro tompo milanao isan'ora tompo milanao isaminitra isasekondra tompo milanao isanandro tompo milanao isan'ora tompo milanao isaminitra isasekondra tompo milanao
Andatsika ny hofantanantsika ny amin'ny lanitra isotra ny patsaka sy tokontoko. Lay tokana nampivondrona antsika eto Jesosy avy any Nazareta no anarany. Izy naniraka anay ho tonga eto amin'ity tanàna Betafo ity indray. Tsy mana-tsafidy izay fa mpanompony ahy. Ary rehefa maniraka izy satria misy tanjona ny rahany dia azoko antoka fa izy le maniraka tsy mamerina anay foana izany any amin'izay toerana any anay raha tsy natateraka an'izay tanjona izy amin'izay tiany izy ary natateraka izy any havatra mpitiavana angeza be ho amponina eto Betafo zao no lazainy rainao anao. Tia anao Jesosy, tia anao Jesosy, tia hamonjy anao Jesosy. Marary ravery anao hofahofainy amin'ny lanitra ny tananao makasitazy amin'ny fonao manontolo. Halleluja, halleluja. Jesosy raha momba ianao izany hoanao na tsisy Jesosy Alléluia. Tonga eo amin'ny fotoantsika andrenesana ny tenin'Andriamanitra. Zao misy zavatra tiako fantatrao androany. Tsy tonga eto zay anao famantarana na anao fahagagana. Tsy tonga eto zay sitrana nataontsika hoe amaly zay filan'ny olona. Fa tonga eto zay hitondra afatra mpitiavana ao anatin'ny teny ary ny teny no amarin'Andriamanitra hitondra famantarana. Tsy olona no amarin'Andriamanitra fa ny teniny no amarin'Andriamanitra. Ary ny mpianatra nandeha teny tontolo eny ary nitoro ny teny tamin'ny fahasahiana ny mpianatra. Ary ny tompona namarina ny tenin'Andriamanitra tamin'ny famantarana izay tenin'Andriamanitra. Noho izany ianao tonga nofo ny aranonina tamintsika ary teny le fanana apetiny fiainana. Androany amin'ity takarivo Andriamanitra ary ny zavatra azoko antoka aorinan'le teny
tsisy olona miala maina eto zay tena mandrafony manontolo. Raha ianao zay olona zay ndao tsy kiky tanana mafeo Alleluia. Jesosy hoe mangataka aminao androany ianao ny tompony teny a manambarany sitraponao eo amin'ny fiainanay. Aoka ny teninao hitoetra betsaka ao anatinay amin'ny fahafenona tanteraka Jesosy. Dia mitenena fa miaino anao zay a ho voninahitra oreny mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Maza ho toerana vetivety tompo. Voalohany a akasitrahana ny fatantenana zao fotoana zao a voninahitry ny ray zanaka fanamasina. Arisaona ihany koa Andriamanitra be ny tanàna zay nanokatra ny toerana ahafahana manatanteraka an'izao voninahitra Andriamanitra. Raha miara-faly amiko tsika rehetra dia ndao ity tanàna mafy ao any tompo e. Matio toko faharoa amby roapolo andininy fadimy ambin'ny folo ankatramin'ny andininy faharoa amby roapolo no iaingatsika. Ary tamin'izany dia lasa ny fariseoka niarany saina mba hamandrika an Jesosy amin'ny teniny. Dia naniraka ny mpianany mba ny Herodianina keo aminy izy ka nanao mpampianatra. Fantatra efa marina ianao ka mampianatra marina ny lalàna ary tsy manany olona satria tsy mba mizaha tavan'olona. Koa lazao aminay ary zay hevitrao mo mety vany mandoha vola etra ho an'ny Kaisara satria. Fa Jesosy na lalany faharatsiny dia nanao hoe nahoana ny maka fanahy ianareo ry mpiatsara velatsy. Asa ho ihany farantsakely fandoha amin'ny etra dia nitondrany tena rizy. Ary Jesosy taminy anizy ty sary sy soratra ity dia hoy izy taminy any Kaisara. Dia hoy Jesosy taminy aloavy na hoe avereno ho any amin'ny Kaisara zay any Kaisara ary ho an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra. Ary noho nare zany izy dia gaga ary dia nandao azy izy ka lasa. Hitantsika tsara eto fa namandrika an'i Jesosy ny fariseo. Eny hoe tsara ilay zavatra nitranga. Raha niteny zao Jesosy hoe mety ny mandoa any Kaisara dia tezitra tamin'ny jiosy satria tamin'izany fotoana zany nanjanaka ny jiosy ny romanina. Ohatran'ny hoe frantsay manjanaka Madagasikara. Fa tamin'izany fotoana zany dia mandoetra amina firenen-kafa ny jiosy. Dia hozy izy ry zareo raha vao manao eny eo io hoe tokony andoha dia hiala amin'ny daholo ireo jiosy be dia be zay manaraka azy sy mino ny fampianaran'ireo. Raha manao eny sindra io dia ho samborony romanina fa manohatra ny fahefan'ny romana sy ny gouvernoura. Noho izany tao anatina fanapakevitra faran'izay tena hoe sarotra ny valiteny tokony ho valiany Jesosy teto. Ary ny zavatra mampime dia ity nitokatokafany faran'izay tsara be mihitsy Jesosy talohany nametrahany an'ilay fanontaniana. Dia zao ny zavatra nitranga mpampianatra fantatray fa marina ianao ka mampianatra marina ny lalàn'Andriamanitra ary tsy manaolana mizaha tavan'olona zany hoe fantatray ianao fa na misy olona avy any amin'ny Herota aza mihaino anao na misy olona azy eto mety hoe tokony atahorana fa tsy tokony andrehan'ilay valiny marina. Dia zao tsy hijery an'ireo ianao fa zay lazainao ka marina dia zay ihany ny zavatra mitranga eo. Zany hoe efa nanao zay fomba rehetra izy hamaliany Jesosy hoe tsy tokony andoha mba hisamborana an Jesosy. Hitanareo zay ilay fandrika. Zavatra hisorana an Jesosy dia ity tena mahafinaritra be ny lesona omeny. Jesosy tsy taitra amin'ny fandokandokafan'ny olona fa mifantoka tsara izy amin'izay zavatra ampanaoviny ray azy. Ary ny tiako amin'ny tompo dia zao ao anatin'ny fanontaniana fandrika anankiray dia misy valiny hafa mihitsy ivelan'izay zavatra andrasan'ny olona tenenin'Andriamanitra nefa 2 taona ty aoriana satria 2 taona lasa zay Jesosy namaly an'io teny io mbola mitombona mandraka androany ary androany le révélation vao tena zarain'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Hitanareo misy fanambarana zao zaraiko eto androany mety havarinanao le zavatra lazaiko eto androany fa zay mihitsy le fahamarinana tiana holazaina sy ampitondraina ao anatin'io teny io amin'ity takariva ity. Zay le mahafinaritra amin' Jesosy. Hojerentsika kely ny andininy fa 7 ka hatramin'ny andininy fanaiky amby 20. Fa Jesosy nalala ny faratsiny dia nanao hoe nahoana ny maka fanahy ianareo ry mpiatsara velatsy. Aseho ihany fa rantsakely fandoha amin'ny etra dia nitondrany tena rizy. Ary hoy Jesosy taminy anizy ty sary sy soratra ity dia hoy izy taminy any Kaisara. Dia hoy Jesosy aloavy na avereno any amin'ny Kaisara
rend à César zay voasoratra amin'ny avereno any amin'ny kaisara zay any kaisara dia tokony ho tapitra treo ilay izy fa ozy izy Jesosy ary ho an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra. Tao amin'ny farantsakely ny sarin'ny kaisara, photo, image gravé sur une pièce d'argent ozy izy ny vazaha, zany hoe ny sarin'ny kaisara natao tao anaty vola pièce ohatran'ny 20 na 50 aty amintsika. Ny 920 dia ozy izy avereno any amin'ny kaisara zay azy, raha ny tokony izy tokony voavaly ny fanontaniana. Fa ny zavatra nahavariana mbola nitohizan'i Jesosy ilay izy dia izy hoe ary ho an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra. Eto tsy hoe andoha vola na fanatitra ho an'Andriamanitra, satria rehefa voalaza le tokony ho an'i kaisara dia tokony ho ampy le hoe eto, fa nilaza izy zay hoe aloha ho an'Andriamanitra. Fa inona ny tokony averina any amin'Andriamanitra? Ny an'i kaisara mazava tsara fa impôt na eto, fa ny an'Andriamanitra dia zao fiderana ve, fiankofana ve, fanatitra ve, sakrifisy ve, sa inona ny an'Andriamanitra? Inona ny tiany Jesosy ho lazaina fa averina any amin'Andriamanitra? Mihaino tsara sika. Eto dia mila fantatsika tsara fa ny zavatra nanairan Jesosy ny olona zay nametra-panontaniana taminy dia hoe niza ilay tao amin'ilay vola sary le izy, endrika izy. Koa satria tsy vola rehetra ny nasehoan'Andriamanitra nasehoan'i Jesosy tamin'ilay olona, fa le vola farantsakely misy ny sarin'ny kaisara. Dia tao amin'io sarin'ny kaisara io rehefa naseho le hoe sarin'ny kaisara dia ozy Jesosy hoe avereno any amin'ny tompony ny sary, mamerina sary ho any tiany Jesosy ho lazaina, avereno any amin'ny tompony lay sary. Sika koa tokony amerina any amin'Andriamanitra lay tena sary mpamorona antsika. Taontsika ity atanina mafeo an'Andriamanitra. Mijorotsika mamerina amin'Andriamanitra ny sariny. Enoy ataovana tsara ny tanana izay mandrehako. Ozy izy Jesosy avereno any amin'ny kaisara ny sariny. Fa ozy izy Jesosy androany ianao sarin'izy. Dia ozy izy ny Baiboly amin'ny Genesis 1:20. Rehefa namorona ny olona Andriamanitra dia nidina teo amin'ny vovoka izy, dia nanisy fofinaina teo amin'ny vovoka Andriamanitra, dia tonga nitovy endrika aminy ny vovoka fa hita maso atao hoe olombelona. Zany hoe raha adika ianao io zany dia ilay endrika Andriamanitra tsy hita maso voaforona avy eo amin'ny vovoka nasiana fofinaina, tonga dia naneho ny kopia ny endrika Andriamanitra hita maso atao hoe olombelona. Dia ozy izy ny tompo rehefa miverina isika manolotra ny fiainantsika ho an'Andriamanitra, satria io sary io dia very tao edena. Ilay endrika Andriamanitra tena izy ao anatinao dia very rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona, satria nanota nandika ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra ny teny aza hihinananao ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, fa nihinana sy nandika ny olona dia ozy izy Andriamanitra amin'ny fotoana hihinananao an'io dia ho faty tokoa ianao. Zany hoe ny olona dia ny foronon'Andriamanitra tsy ho faty, tsy tafony natiora ny fahafatesana eo amin'ny nofo, fa ny foronon'Andriamanitra ho velona mandrakizay. Fa ny olona noho ny safidy ho faty rehefa tsy nakatohan'Andriamanitra. Zany hoe noho ny tsy fanekeny Adama sy Eva fa naninanany an'ilay azo izay nandraran'Andriamanitra azy ao safidy dia nandova fahafatesana ny olona. Inona ny zavatra mitranga? Misy endrika Andriamanitra very, misy endrika Andriamanitra very eo amin'ny olona. Enoy amin'izay tamin'ny voalohany eo amin'ny bokin'ny Genesis 2:7, Andriamanitra nidina teo amin'ny vovoka nanisy fofinaina dia vita ny olona. Zany hoe Andriamanitra nitondra ny endriny ho eo amin'ny olona. Fa rehefa very ny endrika Andriamanitra dia ino ity fahamarinana ity? Naka ny endriky ny olona ndray Andriamanitra, tonga nofo atao hoe Jesosy Kristy. Dia inona ny zavatra tian'Andriamanitra ho lazaina? Ny zavatra tian'Andriamanitra ho lazaina dia tsotra. Le olona voalohany mbola tsy nanatsafidy tamin'ny voalohany, fa feno tao anatin'ny olona ny endrik'Andriamanitra. Fa rehefa naka safidy ny olona tsy akatohan'Andriamanitra dia very ilay endrik'Andriamanitra. Zany hoe ny olona zany olombery tsy nanana ny endrik'Andriamanitra fa nandray safidy hiala amin'Andriamanitra. Dia ozy izy Andriamanitra io safidy io tsy azon'Andriamanitra totana, fa rehefa tonga Andriamanitra dia zao ozy izy ny tenin'Andriamanitra ajainy ilay safidy
Fianao mila manapa-kevitra hiverina amin'ilay endrika very amin'ny alalan'ny fandraisanao an Jesosy. Ahoana fisehoan'ilay izy? Mila tsika rehetra mamerina manolotra ny fiainantsika ho an'Andriamanitra. Ivelany izay fanatitra, fiderana, fiankofana ataontsika amin'Andriamanitra, teraka avy amin'ny faneketsika an'Andriamanitra. Fa ny prinsipe ansary dia manambara hozy Jesosy fa tsy mety raha tsy miverina any amin'ny tompony ny sariny. Tsy mety raha tsy miverina any amin'ny tompony ny sariny. Hitanao, ianao raha vao tafasaraka amin'Andriamanitra dia izay no mahatonga anao maty. Fa raha ianao miverina ao amin'Andriamanitra dia Andriamanitra amelona anao. Andraso ho zavay kely izy. Fantatrareo fa efa namorona ny tany Andriamanitra dia ohatran'izao. Andriamanitra namorona ny tany. Rehefa vita ny tany dia hozy izy Andriamanitra. Avy amin'ny tany dia hozy izy Andriamanitra misy hazo. Misy hazo hozy izy Andriamanitra avy amin'ny tany. Dia jerinareo tsara, avy ao anaty tany ny hazo. Ka rehefa ongotana ny hazo dia maty sa tsy maty? Maty ny hazo rehefa miala amin'ny tany sa tsy maty maty. Dia jerinareo boky ny Genesis toko voalohany, hozy izy Andriamanitra misy trondro ao anaty rano. Zany hoe tao anaty rano no amoronana ny trondro. Zay no mahatonga ny trondro raha vao miala ao anaty rano dia maty sa velona. Dia hozy izy Andriamanitra nidin'Andriamanitra teo amin'ny olona, nampepita ny endriny ho an'ny olona, dia lasa endrika Andriamanitra ny olona. Dia raha tafasaraka amin'Andriamanitra ny olona velona sa maty? Noho izany raha misy olona hiara-ny fahafatesana dia izay olona niala tamin'Andriamanitra. Androany hariva naniraka anay Andriamanitra ho eto Betafo hitondra nyity hafatra ity. Miverena amin'Andriamanitra hono ianareo dia ho velona ianareo. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Hozy Jesosy tamin'ilay vola, sariniza ny hitanareo, sariny Kaisara. Avereno any amin'ny tompony sariny. Ao any Kaisara, izay any Kaisara. Dia hozy izy tokony ho tapitra treo ilay valim-panontaniana. Fa hozy izy ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Izany hoe averina any amin'Andriamanitra ny sariny. Za zao androany hariva mahita sarin'Andriamanitra be dia be eto. Ary ny rana hiteny sy anohy an'ilay fahamarinana. Taoriany tenenan Jesosy hoe averena Kaisara ny sariny. Ny rana ilaza aminao hoe miverena amin'Andriamanitra ianao fa sariny. Miverena amin'Andriamanitra ianao fa sariny. Halleluja! Halleluja! Miverena ianao amin'ny tomponao. Hatramin'izao anao tsy tena manome sy manolotra ny fiainanao an Jesosy. Mila miverina amin'Andriamanitra ianao satria endriny ianao. Ary androany tiako hiteny amin'ny eo akaikinao ianao dia anontanivo izy hoe sarinizy ianao avereny tsara mo hoe sarinizy ianao. Dia hoe ka maly eo akaikinao hoe sarin'Andriamanitra. Andriamanitra nanao anao tahaka azy. Endrika Andriamanitra tsika mba ho fitarany hita-maso eto ambonin'ny tany. Izany programan'Andriamanitra ho anao. Rehefa vita n'Andriamanitra ny sariny dia lasa izy nakahaina mahavarina. Jereo ny olombelona nataon'Andriamanitra farany. Dia rehefa vita ny ala Andriamanitra ny ala saizay. Ny tana atao ireo tsara ny tanan'izay menako. Dia hitanareo Andriamanitra zany rehefa mitovy endrika tamin'ny olona namorona zavatra mitovy endrika tamin'ny satria efa misy mifeny zavatra natao. Inona ny tiany tompo tenenina androany? Raha mbola tsy mamerina ny sarin'Andriamanitra ianao ary tsy manaiky hiverina amin'Andriamanitra dia tsy mitsahatra mihitsy Andriamanitra. Satria nahatonga azy nitsahatra rehefa vita ny farany ilay tena endriny naseho ny hita-maso. Noho izany ny olona anankiray tsy tena mibebaka, ny olona anankiray tsy tena an'Andriamanitra dia Andriamanitra tsy afaky miala sasatra fa mahatonga n'Andriamanitra mbola hiasa mandrakandroany. Ahoana ny fomba fiasan'Andriamanitra? Ameranao, lany fotoana izy eo am-pamerenana anao. Tozo filazantsara maro anao tsy tongonana ngavana eto
manana fiangonana misy anahy. Zay tondra teny fiainana dia reny fitiavana ho an'ny mponiny Betafo. Zao no izy, ry Betafo zanak'Andriamanitra isany misy be eto amin'ity tanàna ity, ary hitako fa manatrika eto le izy. Mbola miasa Andriamanitra, mbola tsy matory Andriamanitra, mbola manatan-terasany mandrakandroany izy fa tsy mety misy Andriamanitra mbola tsy miverina any amin'ny noho izany ty takarivo ty misokatra ho anao ry Betafo miafatra, miverena amin'Andriamanitra nenao. Halleluja, halleluja, halleluja. Raha resy lahatra ianao miorakoraha mavy eo an'Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Vao vita ny voary tahaka ny endriny, lasa izy nakaina, lasa izy niala sasatra. Mila fantatsika ary fa raha toy ianao tsy mbola miaina tahaka ny endrik'Andriamanitra, mbola miaina tahaka ny dinany Adama niala tamin'Andriamanitra ianao, fa rehefa voatahiry ny fitovizanao endrika aminy ka tena manaiky azy ianao sy miverina sy zavatra rehetra andro tanterahana ty tanty amin'ny alalan'ny fanekenao ijoro ho azy tian'Andriamanitra ianao ary tsiaro anao izy fa misy endrika very fa mila iverenanao an-tsafidy. Zay no mahatonga anao tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra ny amin'Andriamanitra, satria fanompo ovy amin'Andriamanitra ianao dia nomboka mahita fitsarana eo amin'ny fiarahana aminao. Raha ny fitovianao dia manome asa azy ianao, fa rehefa hita ny fatateraka ilay endrika ao aminy dia hotron'Andriamanitra amin'izay ianao. Manam-potoan'Andriamanitra ampanonanao fa tsy lany fotoan'Andriamanitra ao ampanefenanao. Manam-potoan'Andriamanitra hitahinanao fa tsy manam-potoan'Andriamanitra hisasaranao anao. Ny zanak'Andriamanitra izany enody famady tsy ela dia hifara hiverina eny amin'ny rahalanitra pakadatsika la tompony zao rehetra zao. Tena misy ny fiainana mandrakizay efa nama efa hitanao avy matitoko 420 fa ny zavatra rehetra lazain'Andriamanitra tanteraka daholo. Izy ady sy filazana ady andreany zany nareo. Izy fanjakana hitsangana melo fanjakana, izy fanjakana hiady atrano. Zay ny lazainy Jesosy rehetra, tsy mila zavainy zany fa hiaina. Amin'izao fotoana izao mampiororo ny adiny Ukraine sy Russia, manomboka misy fifambadaniam-panjakana mitady ho teraka ny ady goavana eto ambony tany. Nucléaire, ny arma nucléaire no ampiasaindreo firenen'ireo potika vetivety ty tany ty. I John dia nampahitana fa isy lanitra vaovao ary isy tany vaovao, ary lanitra vaovao dia tsisy ranomasina. Isaky nijoro ianao ka mandeha ohatra menandrefana kely ho any amoron-dava ka mahita ranomasina dia hozy aminao hoe mipetraka eo ambonina planety tranaimbe anao, tany efa ho rava, tany efa ho simba, tany efa ilozana. Ianao mahalala fa be dia be na ny mpanankarenana manao azo zavatra eto amin'ity ny tany ity ka nahafoen'Andriamanitra tsy misy ray amreny ka velona mandrakizay fa natsara fanana ny ratsy fanahy maty mandao ny tany daholo. Tsy ty tany manaperana dia hiteny aminao aho fa misy lanitra miandry anao, misy mandrakizay miandry anao, manaova safidy tsara manomboka androany. Raha izy Jesosy ny tompo sy mpahodro ny fiainanao manokana, miverena amin'ilay endrik'Andriamanitra tsara. Tianao Jesosy, horakoraka mapelo an'Andriamanitra. Halleluja, halleluja, halleluja. Inona ny zavatra mitranga alohan'ny amaranako azy? Inona ny zavatra mitranga pasteur? Rehefa tena feno Andriamanitra ianao ka miverina aminy dia lasa adresy amantarany hafa ny fisian'Andriamanitra ny fiainanao. Satria nahoana? Le sarin'Andriamanitra ao anatinao dia maneho ny fiaina ny hita maso eto ambonin'ny tany. Ahoana fisehon'ilay izy? Ozy izy John, ambokiny John voalohany, John voalohany toko 4:7-10 tsika rehetra tao hoe amen. Voalohany toko 4:7-10 ombatsika menakavy ho tanteraka tokoa ane izany. Asandratsy isokafy ary ny fonareo avereo efa ao amin'ny tompo mihitsy ny fonay hoe izany eo amin'ny tompo ny fona tsangana ny tanany zay eo amin'ny tompo ny fony ovakitsika ary ny teny fiainany. Ozy izy ny apôstôly John izany tanterana ny fitiavana tsika mba nanatsika ina amin'ny andro fa tahaka azy sika eo amin'izao tontolo izao, naseho tahaka azy sika eto amin'izao tontolo izao. Ny sarin'ny nofo ianao, le sarin'ny nofo efa niodina tamin'Andriamanitra io tsy maintsy resinao io mba hisandratan'ny
ndiky manondro baiboly fa eto amin'izao tontolo zao Andriamanitra dia nanendry antsika ho solotena hitarafana azy amin'inona amin'ny fitiavana. Eto amin'izao tontolo zao zany ny zavatra tian'Andriamanitra hitana azy eo amin'ny fiainantsika dia mahafantsy ny faneketsika iaina amin'ny mahafantsy mpitiavana antsika, fantso-panetreteny ianao, fantso-pandeferana ianao, ary rehefa izay ny zavatra mitranga mora amin'Andriamanitra ny ampitsoro anao ho tonga fantso mba haolana ho an'ny olona ianao. Andriamanitra nanome ny tany ho ny zanak'olombelona, tsy kisendrasendra ny nametran'Andriamanitra anao eto an-tany, fa Andriamanitra dia tiany izao tontolo izao ahita azy amin'ny alalan'ny fijoroanao. Raha eto Betafo ianao dia meteza ho hiraka mahasolo an'Andriamanitra eto amin'ity tanàna ity. Aoka ianao ho solo tenan'Andriamanitra eo amin'ny tanàna misy ianao, tena hijoro tsy hiaina ao anaty kolikoly, hiaina ao anaty fahamarinana, hijoro amin'ny fahamasinana, satria fantatra fa tombontsoa no miaina amin'ny teny vazaha opportunité na tombontsoa no miaina, tombontsoa ahafahana mizara fahatsarana amin'ny manodidina anao. Raha mission tsy maintsy ho tapitra eto ambonin'ny tany, aloha maty tatelitra zay matina anaikitr'olona loatra mifanenitra. Ny tena problème amin'ny olona mahatonga azy manaonao foana tsy sura loatra izy hoe ho aiza oriana amin'ny fahafatesana, ry havana tena misy ny fiainana oriana ny fahafatesana. Maro ny olona anisan'ny tenako nahatonga aresy lahatra ho pasteur hitory ny filazantsara, nisy fotoana efa maty kely hitako ny vatako ary mbola miaina amin'ny fahatsapana mitovy amin'ny eto ambony tany any ala tao anatin'ny vatako. Miantsoantso afa manodidina tsisy nandraitsony, tsisy olona afaky ny aino aza miandry an'izany ese zany ianao vao hoe hiverina amin'Andriamanitra, fa miteny aminao afa ny olombelona ty hita maso ty tsy namanao 100 taona rabe indrindra dia tsy maintsy ilozanao, tsy zavatra eto ambony tafizinao no atao hoe hiaraka aminao mandrakizay. Nananao eto tsy manaraka anao hiala eto zany na fanjaitra ray azy, meteza napakevitra nokatra foa hiaina amin'ny fitiavana, ity mipiarabelona aminao, izara ny fahatsarana ao anatinao, mba hitarafa ny hafa ny fitiavan'Andriamanitra, fa vonga mpitiavana mandehandeha ahatsapany olona ny fizin'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. Raha ianao izay olona vonona izay tiaka ianao ety an-tanana mafibeon'Andriamanitra. Ka ny famonjeny Jesosy dia mamerina antsika amin'ny sary izay very tany am-boalohany, taoriana amin'izany. Raha itsika kely anie ny zavatra fanambarana nomen'ny apôstôly Paoly mikasika momba izany. Romanina 9:9, ny 9:20 ka hatramin'ny 9:7. Eno tsara, ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra. Dia izay vao antso araka ny fikasany raha teo. 9:7. Satria izay fantany raha teo no nitendreny koa, nitendreny aninona? Hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lama to amin'ny raha lahamaro izy. Tendrenysika hitovy endrika amin'ny Jesosy. Andao amin'izay tsika anazava kely. Ny zavatra rehetra, na tsara io, na ratsy io, dia miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra. Fa inona ilay hoe mahasoa tian'Andriamanitra io? Inona ilay hoe mahasoa? Anana fiara be dia be ve ianao? Sa ho tonga olo malaza, na olona voasikajo VIP, na olona saribity? Zay ve ilay mahasoa io? Ny 9:20 milaza, ny mahasoa voalaza eto dia izy hitovy endrika amin'ny zanany malalany. Matetika sika rehefa miteny amin'ny hoe anjara voatendry, na hoe zay zavatra hitranga ka nanendren'Andriamanitra amin'ny antom-pisika eto ambony tany na amin'ny prédestination, la intendren'Andriamanitra melo ho lay raha pitso hiainanao, dia milaza mandrakariva toerantsika na position foana hoe ho ministre venona nanendren'Andriamanitra sa ho pasteur sa ho directeur. Non, tsy zay. Zay le endriky hita maso nanendren'Andriamanitra anao amina posta na toerana anankiray. Avy amin'Andriamanitra izy fa tsy avy amin'ny akory. Fa tsy zay le antom-pisina voalohany. Maro ny hevitra fa nianakarembe na hoe nanendrena azy ambony tany. Na zay ny antsoin'Andriamanitra azy. Tsy zay no atao hoe destin na anjara voatendry na antom-pisina. Ny anjara voatendry ho anao dia voalaza ato anatin'ny Baiboly fa nanendren'Andriamanitra anao dia nitendreny anao hitovy endrika amin'Andriamanitra. Rehefa ianao tena ao amin'Andriamanitra marina ka miseho eo amin'ny fiainanao sy vakiana Jesosy Kristy tsisy mahita, fa rehefa hita ianao dia ohatran'ny Jesosy mandehandeha be fitiavana, fo antry, manana vokatry ny fanao anatinao, fa manompoka teo tanteraka eo amin'ny anjara. Ny zavatra tsy hainizaniza atao dia afa zoro Andriamanitra ilaza fa manana solotena siraka izy
tany tsy zavatra atao fa afanao azy tsy zavatra atao fa fanahafanao azy tsy marety eka ao an'Andriamanitra tsy marety eka ao an'Andriamanitra alleluia Andriamanitra tenenina zany dia zao isika tsy nantsona ho zavatra eto amboniny tany fa nantsontsika hitovy aminy vao tonga zavatra averiko lohany nanendrenana ho zavatra dia ilainy ianao hitovy endrika aminy mila tsika zany miaina ao anatin'izany fahatakaran'izany tsy lavina fa matoa natao vehivavy ianao dia natao hananjanaka tsy lavina fa matoa natao lehilahy ianao dia natao hiteraka tsy lavina fa matoa ny eny eto ambonin'ny tany ianao dia natao hinan-kanina sy asa tsy lavika zany tsy fahavalony zany tsika fa ambony lavitra noho izany ny problema an'Andriamanitra very ny endry ny tao edena dia ozy izy avereno any amin'Andriamanitra aingana ny sariny tonga eto anaitra anao fa misy sarin'Andriamanitra very eo amin'ny fiainanao natakalinao alatra amin'ny fahamarinana zay le endrika Andriamanitra fahamarinana natakalinao fitsangajangana sy falotom-piainana le fiainam-pahadiovana zay le endrika Andriamanitra very natakalinao fivolian-dalana amin'ireo faharatsiana maro samihafa ireo endriky ny fahatsarana ny tiavana ianao zay le endrika Andriamanitra very noho izany mbola tsy mitsahatra Andriamanitra satria betsaka ny miaina ao anaty fahalotona noho ny olona miaina ao anaty fahadiovana fahadiova amin'ny fitondran-tena fahadiova amin'ny fomba fisainana fahadiova amin'ny fieritreretana fandianana amin'ny volontén'Andriamanitra dia ozy izy Jesosy tam'le mpamoretra tam'le fariseo avereno any amin'Andriamanitra ny endriny ahoan'Andriamanitra miteny hoe avereno satria manatsafidy ianao ny amerina na tsy amerina fa zao ny rana aloha zay eto Betafo mandritra ny 3 andro ampatsiaranao fa misy zavatra tsy anao any tsy namoron'Andriamanitra anao tokony alanao fa tokony hiverina amin'ny antom-pisiny ianao vao hifaly aminao Andriamanitra miverena amin'Andriamanitra ianao averena amin'Andriamanitra ny endrika Andriamanitra very halleluja halleluja tia ny takariva ampatsahivana anao eto sisy resaka hoe mialay ianao amin'ny fiangonana misy ianao ilainy ianao mivavaka io fitohizany fitehirizana ny endrika Andriamanitra ao anatinao ilainy ianao manohy ny andraikitra ao anivon'ny fiangonana mandroso tsara eo amin'ny sitraposy ny volontén'Andriamanitra ny fotoana tahaka izao tsy fotoana atao an-daly fotsiny fa matoa naniraka anay Andriamanitra anjonao anao manokana izy misy miteny eto za mbola tanora loatra pastera rehefa antitra vao hivavaka amin'Andriamanitra enoy tsy miankina amin'ny taona nateranao zany fa miankina amin'ny taona nafatesanao enao tsy alala amin'ny fotoana ilanao eto ambony tany raha enao ilaza hoe za 20 taona mbola tanora loatra ka aza dodonina amin'ny fivavahana zany izy ny alalana fa 30 taona anao dia ho faty ohatra sanatria 10 taona zany miainanao eto ambony tany tokony anompo an'Andriamanitra mbola 70 taona izy vao faty mbola manana 70 taona be ambony tany izy noho izany iza no antitra le tanora tsy nanaiky sa le antitra le verina taraiky le antitra ny tanora no le tanora tsy nanompo an'Andriamanitra satria ny fotoana fiasana tsy mitovy noho izany tsy anao ny raha pitso araroatany androany manana androany anapahana efitra ny olona satria tsisy tompony apitso etona ray ary misy ane olona matory dia fotsondra pitso maraina noho izany amboary ny fiainam-panahinao matahoran'Andriamanitra manombo misokatra marina ho amin'ny fanatanterana ny sitrapony mandalo zao fiainana zao araroty amin'ny fahatsarana mba hahafahanao mifankahita amin'ilay tena fitiavana anangana anao zao anefa amin'ny fahamarinana tsy tonga nameloko anao Jesosy tonga izy naniraka anay ilaza fa tsisy fanamelohana ho amin'ny fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia afaka manantena fiainana ianao na ianao aza ny olona lazain'ny olona fa ratsy sy fanilika indrindra eto ambony tany Jesosy Kristy tsy manilika anao zany vonona izy ny andray anao androany raha anao ny olona milaza hoe tompo ho aiza ny alehako aiza ny fiainako za ve mbola tianao tsy ratsy ny ianao solo mpandringa olona rehefa tsy mitovy hevitra aminy extrémiste ny fiantsoana azy olona dia mamono ohatrany tamin'i Jesosy nde mandeha izy sarony Jesosy akory ny ratsy nataony fa le fiovany no hitan'Andriamanitra ny fomba ilanao eto ambony tany sy ny fahorianao misy eto ambony tany ny mahamaika azy fa ozy izy Jesosy avereno any amin'ny tompony io sary io fa tsy ianao no safidy ny endrika ao atsangano ny tanan'ny olona tany am-boaka izy mivavaka mba ohatr'izao ny endriny na ny alavan'ny orinao raha tsy rehefa avy amin'ny mivavaka ao akory Andriamanitra nanao azany noho izany miverena amin'Andriamanitra ianao io endrika Andriamanitra io natao iainao anaty fahamasinana natao iainao anaty fahamarinana natao iainao anaty fiadanana natao lavitry ny
kolikoly natao lavitra io mifamosaviana tsy hanompo sampiny natsonan'io vatan'io fa io endrika io endrika mareteka ao an'Andriamanitra tsy mareteka ao an'Andriamanitra raha resy lahatra ianao fa androany fotoana antaontsika io raha koraka maferonina Jesosy. Alleluia, alleluia. Misy fampianarana ny mametraka hoe nitanjon'ny olona tsiray avy dia ny ho tonga amin'ilay endrika tsara tarebe amin'ilay maha izy azy hoe ilay izao tena izy. Tsy mahaliana an'Andriamanitra ny fanorinao ho tonga amin'ilay tena endrika tianao isehonao amin'ilay tena mahizy ianao. Fa ny mahaliana an'Andriamanitra ianao tonga eo amin'ny endrika anankiray amoahana ilay tena endrika Andriamanitra miafinao anatinao. Ny andrasan'Andriamanitra aminao dia ianao manaiky hivavaka anahaka sy hitovy amin'i Jesosy. Mila mijery akaiky sika ny etaeta ato anatsika mba hitovy amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny tanjony ao anatsika. Ny Galatia toko 4:20 ny apôstôly Paul dia nilaza amin'ny anaran'i Jesosy anaka izay arariko indray amin'ny fiterahana mandra-paharin'ny Kristy ao anatinareo. Tena maharary ainy Paul ny atonga anareo ozy izy ho ao amin'ny Kristy ny ho tonga tahaka an'i Jesosy fa izany no tena ho ampon'Andriamanitra ao anareo. Teny Paul fa manomboka misy voa ao anatinareo an'i Jesosy sy ny fanoloran-tena ary mitombo le voa isan'andro anahafa anareo an'i Kristy. Mila amin'ny tenin'Andriamanitra zany, mila tondrahana amin'ny vavaka isan'andro. Zay no mahatonga anay mampirisika anao anakaiky fiangonana sy manomboka hanokatra ny fonao isaina ny fiainam-panahinao. Voalohany toko voalohany andiny fahenina ny apôstôly Paul dia nilaza manahafa tahaky ny anahafako an'i Jesosy. Te hiteny Paul hoe fanahafana dia tsy évident na tsy zava-dehibe raha toka tsy anahaka an'i Jesosy aho. Ny dikan'izay le Jesosy tahafina fa tsy za. Fa raha mahita Jesosy eo amin'ny fiainako ianao dia zay raisina fa le za tsy izy aza manahaka azy tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Tsika ny indray manana modely olona ohatra mibana zany eo amin'ny toeran'i Kristy. Fa ny ohatra izara aminao banjiny Jesosy dia manahaka azy. Mety misy olona modely mety eo anoloanao fa mbola mihoatra lavitra manahaka an'i Jesosy mivata satria izy mifatanterahana soatra tian'Andriamanitra ho tahafinao endrika Andriamanitra. Korintiana faharoa toko 7:20 Baiboly dia ahoana ny fomba ahafahako miaina ao anatin'izay le hoe ifahita amin'izay le hoe endrika Andriamanitra zay. Ny 9:20 vetivety aloha zao ny tenin'Andriamanitra fa isika rehetra kosa mitavatsy misarona dia voninahitra ny amin'ny fitaratra ka ovana azany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka makamy voninahitra tovy amin'ny tony amin'ny tompo dia ny fanahy. Inona ny tiany Baiboly ho tenenina ny endrika soatra ho tahafintsika dia misy ifandraisany amin'izay petraka eo anoloana ho tahafinao. Ny fanovananao dia miankina amin'ny zavatra jerenao. Ny Hebreo 12:2 ny Hebreo dia milaza mijery an'i Jesosy tompontsika zay sady tompo ny finoana ny mpanefa azy. Ny dikan'izay ny fanovana dia miankina amin'ny zavatra. Inona ny zavatra jerenao matetika? Film mamafady eo amin'ny tele ve? Inona ny jerenao matetika? Tantaran'olona milaza momba ny fisaraha-panambadiana sy fiainana. Teny mpananaranao anaty Baiboly ve? Fa zay ifantohanao ihany ohatr'izay koa no avinao fiainanao. Andriamanitra raha tianao ny anahaka an'i Jesosy mamaky Baiboly jerefa toe-mpanaraka an'Andriamanitra maka-nesa any am-piangonana Andriamanitra mandraisa fantsina avy amin'ny teny mijorova teny fahamarinana fa tsy maintsy miova ny zavatra rehetra ary manodidina anao ilaza hoe tsy raha izy taloha intsony fa lasa ny zavatra taloha ary indry tonga vaovao reo satria ao amin'ny Kristy tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja, halleluja, halleluja. Zany tian'Andriamanitra io tenenina farany io fitiavana io dia tadidio io le fiainana tiany Jesosy ho tafintsika. Ahoana ary ny ananantsika ny fitiavana banjina azy sika. Ny 9:7 Jona voalohany toko 4 ry mahala aoka hifankaty sika fa avy amin'ny fitiavana ary zay rehetra tiany nateraka Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Zay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra fa fitiavana. Andriamanitra dia fitiavana. Inona ilay toetra an'Andriamanitra tokony ho tahavana mity tahaka ny fitiavan'i Kristy atsika. Eto Jona dia milaza fa izay tsy tia hindralahy dia tsy mahalala an'Andriamanitra. Jona voalohany toko 4:12 eo akaiky eo ihany ravaka itsika dia ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe ary sika efa mahalala somi ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Andriamanitra dia fitiavana, mitoetra amin'ny fitiavana, mitoetra amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ho aminy.
Jesosy dia maniry ny ana hafatsika hitany manodidina atsika satria rehefa tsy tsika dia ozy izy ny baiboly hoe tsy mahalala an'Andriamanitra. Betsaka no milaza fa mamiteny sy mitory fitiavana. Ny fitiavana tsy zavatra fa zavatra iainana. Lioka toko fahavatra ny 7:20 ka hatramin'ny 1:30. Efa mba nijerentsika ve hoe ahoana ny alalan'izany teny zany. Amin'ny 7:20 Jesosy nanazava momba azy tamin'ny mpianatra anankiroa. Nitory teny Jesosy teny an-dalana. Dia rehefa nitory teny Jesosy teny an-dalana, nieno azy ireo mpianatra roa lahy ireo. Dia nienonao tsara ny zavatra nitranga. Angamba tsy fantatra fa mitsangana tamaty ny vele Jesosy tsy nitsangana kory nefa mpianandreo. Nitsangana tokoa izy Lioka toko 7:20. Fa zao tsy nindro zareo hoe nitsangana Jesosy. Dia zao teny an-dalana zareo nijoro Jesosy satria efa nitsangana izy. Dia zao niresaka tamin'izy roa lahy teny an-dalana. Dia ozy izy ngatsy ianao vaovao Jesosy any no tenen'io ny amin'ny Jesosy any Nazarety. Zahay zao mihitsy ny mpianana fa nieritreretra hoe mba hitsangana izy aiza akory izay nitsangana eo. Dia Jesosy any io resahana io. Dia ozy Jesosy ho azavaiko aminareo. Nazavainy Jesosy tamin'ny zareo momba anazy nanomboka tany amin'ny Genesis ka hatramin'ny Malaki, nanomboka tamin'ny andro Mose ka hatramin'ny mpaminany. Tapitra ny lesony mbola tsy nisokatra ihany ny masony zareo na alalan'i Jesosy. Eritrereto ty fahamarinany ity. Misy namanao akaiky niaraka taminao foana. Tsy fantatrao ve ny feoany. Rehefa miresaka aminao izy fa maninona ny feoany tsy fantatra andrareo Jesosy. Satria mafy loatra ny tsy finoany. Ny andran'i Jesosy nitsangana fa tsy nitsangana zany na Jesosy ary manazava ny momba azy eo amin'ireo olon'ireo dia tsy nisokatra ny masony ahafantatra an Jesosy. Inona ny zavatra nitranga? Zao ny zavatra nitranga. Io révélation io ngamba ny révélation tsara indrindra. Androany zao za mitory momba an Jesosy fa tamin'izany izy mihitsy no niraka tamin'izy roa lahy momba azy. Fa tsy hiditra le izy, tsy nanokatra ny masony le izy. Nangorangoraka fotsiny ny fony fa tsisy fiantraikany. Fa zao vaovao mafaly nandery zareo ary efa rivariva ny andro dia ozy izy le mpianatra roa lahy mandroso tompo ato an-trano andao hiary sakafo. Vao niarany sakafo namaky ny mofo Jesosy sokatra ny masony zareo nalala hoe io Jesosy. Inona ny tiany baiboly ho tenenina? Ny fiovana tsy miankina amin'ny toriteny arivo fa ny fiovana fanapakevitra raisina iaina ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy mampaninana tsy nisokatra azy amin'ny masony zareo teny an-dalana fa nanam-pitiavana izy hampandroso an Jesosy. Fa vao nandroso Jesosy mivakina amin'ny mofo nisokatra amin'ny masony. Tehiteny aminao androany ny fitiavana tsy zavatra toriana, tsy zavatra raisinao ao ny fahalalana fotsiny dia hoe mba te-ity ianao dia mba hiaikaina mpitiavana eny. Fa zao ny fandraisanao amin'ny Jesosy hampiditra azy eo anatinao. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Nomeny zanany lahy tokana mba tery zay rehetra mino azy fanina fiainana mandrakizay. Ny Korintiana voalohany toko 7:10 ny 1:1 ka hatramin'ny 1:7 ny baiboly dia milaza zao no lazainy tenin'Andriamanitra ao. 1:4 sy ny 1:7 tonga dia dinganiko. Ny fitiavana maro-po sady mora fanahy, ny fitiavana tsy mialina, tsy mieboebo, tsy manao zay tsy mamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora soso, tsy manao otro-po, tsy mifaly hoe anahaka an Jesosy efa fananatsika rena be dia be fa nanjilisa za manana an'izany koa. So rehefa manana fiara be dia be manahaka an Jesosy, rehefa mihinan-kanina isan'andro dia manahaka an Jesosy nofinao ao anatin'izany. Nahafanao azy ny tena mpitiavany. Mahasamihafa ny namelan'i Josefa sy ny famelan'i Jesosy. Ny famelan'i nariny ralahany eo boky ny Genesis. Nariny ralahany Josefa natao tao an-davaka tonga andevo tany Egypta fanaraka tamin'ny sainonany. Dia zao lasa ngiatra nefa aveo nefa tonga tany Egypta ihany milapany tonga mpanapaka tao Egypta. Ary rehefa tonga mpanapaka tao Egypta izy vao tonga daholo ny rahalahany teny hoe reto zao olo zahay natahotra ireo rahalahany reo, natahotra anazy ireo rahalahany reo hoe Josefa alifaty azy. Dia ozy Josefa nareo ny tsy raha tsy hafa-Andriamanitra namadika an'izany oso. Zany hoe efa teo amin'ny seza fiandrianana izy ny namela heloko. Fa Jesosy Kristy tsy hoe efa teo amin'ny seza fiandrianana fa mbola friny izy. Teo amin'ny azo fijanina izy ny teny hoe raha eo mamelany heloko ireo rahalahako ireo fa tsy fitan'izay ataony. Ndika an'izany ianao manana fahafahana amela heloko ao anaty fangiry friny. Vao amela heloko ohatran'i Josefa fa meteza amelana ao anaty fangiry friny azy satria Jesosy ny ao anatinao. Raha androany ianao tapa-kevitra amerina zany saritsara an'Andriamanitra zany. Manenina ny amin'ny fahotanao rehetra ianao ary miteny amin'i Jesosy amin'izao fotoana itenenako izao hoe vonina Tompo ny ala amin'ny fahazaran-dratsiko. Manaraka amin'ny sitraponao rehetra mba tsangany hoe
anao raha tena etaetanao zany raha tena fanirinao zany ty takarivo ty ny fotoana spesial ahafahan'Andriamanitra mikasika ny fiainanao ary azoko antoka fa ao anatin'ny fiovam-poa dia misy fiovam-piainana miafina mitsangano amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy mitsangano amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy raha fandresen-dahatra ao zany raha tena resy lahatra ianao naiza misy ianao maheno an'izao teny zao ianao tena voniny ianao ny joro iverina amin'Andriamanitra maro makanesa eto fa hiara hivavaka sika zao sika manisa folo dia avy azo antoka eto aloha eto ianao isa halleluja halleluja isa roa telo nandahoanao elahao raiko saudete dia di tena tovy amin'ny fono manoolo aza menatra na matahotra na ny anatin'ny ny anolotra Jesosy dia tiako re hoe tena avy ao am-ponareo tsy afaka hiara-dalana ny rona tsy efa mifanaiky ka androany ametraka an'izao tanina izao amina tena sitraky ny fonareo ve tena servir Jesosy tombo sy mpamonjy ny fiainareo manokana
sitraka reo indrindra dia teneny hoe sitraka i pastera. Fanontaniana faharoa, vonona avy nareo anaraka ny tompo hiala amin'ny fanaon'izao tontolo izao, averina ilay endrika Andriamanitra izay very tany am-poalohany, fa ho averina amin'ny lohan'ny indray amin'ny alalan'ny fahaenareo ampandroso azy ao anatinareo mba hidelota hafinareo amin'ny fiainana. Sitrakareo dia lazay voe sitraka i pasteur. Tary ty fahatia roa arivo taona lasa Jesosy niteny ingany eto ambonin'ny tany, tsisy niafina tamintsika ny Covid-19, olona be dia be ary raha soratra ny vakitsika tamin'izany amin'izao tsika miaina an'ilay izy teteny amina soratra rehetra sitranga. Baiboly dia milaza ho avy ny fotoana ary iverina Jesosy, ary amin'izay fotoana sika rehetra dia ao aminy avokoa. Raha resy lahatrinareo atsangan'ny taninareo akavanana dia avereny miaraka amiko zao vavaka zao. Averena amin'ny fonareo manontolo. Jesosy ô manampy any arivo, mamindrafo amiko, mamelany fahotako rehetra. Androany Jesosy ô manao fanekena aminao raisiko ianao ho tompoko, raisiko ianao ho mpamonjo ny fiainako manokana, midira ato anatiko, manjakay ao amin'ny fiainako, sorato eo amin'ny boky ny fiainana ny anarako, zanak'Andriamanitra, misaotra Jesosy eo anao amen. Aza hidina ny taninareo raha eo reny tanina mitsangandreny aoka ho fantatra amin'ny fotoana anankiray iverinao eny amin'ny raha manlanitra. Tehirizo izy Andriamanitra, anaetaetany roso amin'ny teninao, ity ny fiombonana aminao fo taminy ianao. Aoka ny famindram-poso famelan-keloko avy aminao ahatratra azy, ary aoka ny voninahitra izy raha izy zany amin'ity androandroany ity amin'ny anaran'i Jesosy. Ahofany amin'ny lanitra ny tanantsika todotsika isotra an'Andriamanitra. Io dia milaza fa asa amin'ny tanansika. Tsy mitsahatra Andriamanitra raha misy tsy mety eo amin'ny fiainanao. Ny fanasitranana sy ny fanafahana tsy zavatra provokena na olona manokana ny ianao azy, fa ny fivondronantsika mivavaka ohatr'izao dia tonga n'Andriamanitra hikasika ny fiainantsika ihany koa. Ianao mino dia afaka hiseho amin'ny fiainanao nahatra Andriamanitra. Mangataka amin'ny mpiandraikitra rehetra mba hiara hivavaka ao amin'izareo dia tonga dia miomana avy hatrany ny fijoroana vavolombelona isika orinan'izay. Apetra ho fatra marary ny tananao, angatakitsika amin'ny fanamasina, angatakitsika amin'ny fanamasina. Tsy herinayna tanjakay fanamasina fa ianao, tena mila anao izay fanamasina. Zao ny fotoana ilan'ny olona nikasika ao. Raha marary izy androany dia koa indray fanasitranana, ary fantatra fa tsy zavatra impossible aminao, na fivitosana tompo, na maso tsy mahita, na sofina marenina, ninona aretina sy fanaintainana mitondra fampahoriana amin'ny fiainan'ny olona, fantatra fa vitanao manafaka azy. Ty takarivo ty raiso ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra. Mino fa hiaso ny fiainanao ny tompo androany. Halleluja. Tena milanao tontolo fiainako, fanay tsy maninonina seu ianao, fa ny herinao mba manjakay raha sy ao inuianao. Tena milanao tontolo fiainako, si maninonao raha seu ianao, fa ny herinao no manjakay raha mandresy ao tsika rehetra hivavaka aty aloha ho an'izay marary rehetra na ny lavitra ny aza apetra mifatra marary ny tananao, miara hivavaka tsika. Jesosy dia nilaza fa ny famantarana manaraka an'izay mino amin'ny tanana marary izy dia ho sitrany re amin'ny olony
Jesosy Kristy tompo sy mpanefa ny finoantsika ary ny fanamasina mpanao livraison ny fanasitanana ao anatsika satria izy nahary atsika raha iso ny fanasitanana amin'ny anaran'i Jesosy nizanidza marary tonga eto apetrao faritra marary ny tananao raha tsy maheno ny sofinao mandrenesa amin'ny anaran'i Jesosy mandrenesa amin'ny anaran'i Jesosy raha tsy mahita ny masonao mahirata amin'ny anaran'i Jesosy mahirata amin'ny anaran'i Jesosy raha iso ny fampahiratana maimaim-pona avy amin'Andriamanitra raha izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta naiza misy ianao raha malemy ny tongotrao mitsangana mandehana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta izy ilay mampatanjaka ny malemy izy ilay mampahery ny osy izy ilay mahavita mampahiratra ny jamba izy ilay mampandreny marenina izy manaifitra fivitosana izy mamarana fanaintainana izy manafona ny cellule cancéreuse raha izy mifanastananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta ninina aretinao rehetra ninina fanaintainao vatanao rehetra naiza toerana misy an'izany raisiko ny anjarako raisiko ny anjarako amin'ny anaran'i Jesosy aza varina ianao manetseh finoana ao anatinao afao Andriamanitra hiasa sy hikasika ianao amin'izao fotoana izao raiso okitsatra ny fanaintainana okitsatra ny fanaintainana oka ho afaka ny rofo rehetra raiso zany amin'ny anaran'i Jesosy omafainy amin'lanitra ny tanitsika Mantra mfuno mantun. Sora n'Andriamanitra mfuno mantun. Makastam sora Jesosy nem fanastanan. Sora Jesosy fanafad. Sora Jesosy nem kaskao. Sora Jesosy nem famzenao. Sora Jesosy famiasenao. Sora falamentkao. Simtsatenao. Rastava verna mlonzai. Hallelujah. Sora tupo. Tiraina manzeni nananao. Hallelujah. Amen. Ntsikereti tetana sipkuna kama pewa n'Andriamanitra. Venam panzakatsi. Hallelujah. Atsangana ny tanan'izay sitrana zay afaka teo androany tao anaty vavaka rena hoe nafahan'Andriamanitra ianao tena afaka na maso sy mahita na iza manana problema na maso tsy fa nanomboka ny sokafan'Andriamanitra atsangana hoe ny tananao mahita ianao ny masonao ilany ohatra nandroa dia nanomboka nampahitan'Andriamanitra ataova ambony tsara ataova ohatr'izao mba ho hitako ataova ohatr'izao ho confirme tsika amin'izay aloha tanana izy natsapa hoe nisokafan'Andriamanitra ny sofina nitondra marenina dia nafantatra ianao marenina nentinao dia nanomboka nandrela izy tao anaty vava lesa telo ho confirme-tsika amin'ny fanasitranana ao amin'ny fametraka rehetra raha rehetra ankoatran'izay fa sitrana Jesosy ianao aretina hafa rehetra fa sitranin'ny tompo ianao makanesa telo makanesa no confirme-tsika amin'ny fametra-tanana le izy azafady tonga dia manetsika daholo ihany mpanompon'Andriamanitra rehetra mandray ny fahavolombelona dao tsika tia tanana mafy be ho an'Andriamanitra tikana hoe tena mamiko hoe tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy tsy atakaniko izany izay Sia atacado por Israel.
vavolombelona ho azy. Watsika rehetra Betafo raha pitso dia tsy manomboka amin'ny efatra fa manomboka amin'ny roa sasany tsy diso dia fa manaiky sika mba tsy ho tavela hariva be. Aza diny fa raha pitso mbola misy fitohizany vavaka eto, vavaka ho an'ny marary rehetra, vavaka mba tonga ny fonao isokatra tena iombona amin'Andriamanitra aloha. Fanasitrahana dia tadidio tsy ilaina ho an'ny olona tsy hanompo an'Andriamanitra satria tsy voatahiry ny fanasitrananao raha afahan'Andriamanitra ianao nefa miverina mifalitonao teo amin'izay. Tsara ny fanasiterana sy sitrapon'Andriamanitra, manatona fiangonana mivavah tohizo ilay zavatra tsara voaray. Halleluja! Dia fotoanantsika raha pitso amin'ny roa sasany. Dia koa dia amin'ny roa sasany tsy diso ny fotoam-panomboantsika eto amin'ity toerana ity. Hotain'Andriamanitra daholo ny zanaka Betafo! Avy hatrany raha misy vavolombelona dia afaka tonga dia miakatra ty alohan'ny iravantsika semetrahana ny tsodrahana. Halleluja! Asitsika fiderana kely anakay. Mandroso marina mandrakariva vavoninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany izy miditra sehatra Jesosy no mikasika sy manasitrana ireo izay nanana aretina sy fanahina omentsika azy rery ny voninahitra. Mandroso rary malala la omena voninahitra fa Jesosy no mentsika voninahitra eto ny hoe vavolombelona na Jesosy ary tsy miova izy ho maly sy anio ary mandrakizay. Rary malala raha miroapolo taona izy nandritry ny fitoana tao anaty kibony tao misy zavatra mihetsiketsika zay, misy zavatra mihetsiketsika, misy anankitelo azeo maneho anankiray rehefa mihetsiketsika zany dia sepitra izy avy eo nandritry ny fito taona fa tao anatin'ny vavaka maivana sitra anatin'ny teraka atao hoe raha zany tokoa. Ateka mabetsika ho an'i Jesosy. Halleluja! Tanteraka ny fanasitrananao amin'ny anarana Kristy avy Nazareta. Ranabavy aikitiana na raroloha sady manaintena be lohany io nandritra ny fotoana efa ela be ozy izy. Narariny farany amin'ny atoandro teo vo tonga teo izy dia mbola narary. Androany ariva ny Kristy tao anatin'ny tontolo taoriana sy mivavaka efa tsy manina tany Jesosy te tanana mampibetsika ho an'i Jesosy. Ty zazy teny atao hoe frangine anarany problème-ny dia ny sofinao tsy naheno mihitsy hatramy mbola kely. Maheno ny sofinao zao sa tsy maheno? Maheno. Andramantsika rahalahy ty le tsy maheno, iza le tsy maheno? Avereno zay tenen'ny pasteur. Jesosy tsa Tiava mabeo an Jesosy!
zao tsika ity tanana mafy be ho an'i Jesosy. Ya izy no ramatora sonirina nanjoa azy a dia nararitratra nandritry ny 5 andro maly any amin'ny lamosiny. Inona ny zavatra tsapanao dia zao? Mitsapako dia sitrahan'i Jesosy Kristy satria izy no mpanasitrana. Dia afaka tokoa satria tena reraka tokoa atako fa tena tsapako fa tena sitrana tokoa satria Jesosy nanasitrana. Tonga teve ianao mbola narary tonga teka? Mbola narary tokoa tena ngolongolo izy raha ny tongotrako. Fa ankehitriny nefa dia tena afaka tanteraka riavana ka manaiky an'i Jesosy koa ianao e. Tefa mafy be ho an'i Jesosy.